Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i-Jesosy indray tafahoana amin'ity catéchisme d'adulte androany alarobia 13 octobre 2021. Androantsika dia hisantatra lesona vaovao ny amin'ny atao hoe ireo titre kristolojika, zany hoe ireo teny filazana any Kristy, titre kristolojika. Izay no lesona santaritsika izay haharitraritra eo amin'ny 10 herinandro raha ohatra ka mizotra tsara ny fandaharana. Niova kely ny fandaminatsika androany dia amin'ny tazomina zany ny ora amin'ny 7 ora alina ny Madagasikara, ka miankina amin'izay foana amin'izao zany tsika dia amin'ny 7 hariva aty Europa amin'ny 7 any Madagasikara. Rehefa hisantatra ny oran'ny ririnina tsika na ny heure d'hiver dia mijanona amin'ny 7 ora alina ny Madagasikara mba tsy ho alina loatra, fa isika tia Europa indray lasa amin'ny 9 ora hariva no hanarantsika ny catéchisme d'adulte satria adiny roa ny décalage horaire. Mialoha ny rosotsika amin'izay lesona zay dia ampatsahivana fa sady mandeha mivantana amin'ny YouTube ihany koa ny fandaharantsika mba ahafahanareo izay mila, satria nisy nangataka hoe mba afaka mi-télécharger amin'ny YouTube dia efa misy namanantsika koa moa efa nanondro teknika hoe misy fomba fi-téléchargena ny Facebook zao, dia anjaranareo no manaraka an'izay toromarika omeny an'izay. Zay no ela fa irosontsika ka mialoha zany dia ndehantsika hiaraka amin'ity hira ity satria Kristy no resahana, Kristy no ivony, Kristy no fototra, dia momba Jesosy zany. Ka irahantsika amin'ity hira ity izay hira diso haitsika loatra, Jesosy ro hazomanga soa. Jesosy ro hazomanga soa, vita hiandraky firengembe toko, ny mino azy olo afaky avo, ny devony lavitsy azy mo. Aikio Jesosy baketo, aikio Jesosy trakero, lava rekendaikio izabo, manana ny Jesosy agnateko dre ino ny soa eto, Jesosy atakalo ndraiky tsy afoy, tsy ampira feze amindrate fana, ny finoanazy agnate aikio Jesosy baketo,
Haiko Jesu chakero labareke nakuizau mananani Jesu anatekwa Baibuliru haleluya Kavakiru lavakiru savakiru Daumilo Baumafanya Vate soru azumangasu Aikyute sobaketu Aikyute sochakeru Labareke naikuizau Manananite swangatekwa Aikyute sobaketu Aikyute sochakeru Labareke naikuizau Manananite swangatekwa marina zany fivavaka sika sambatra tokoa zay manana anao Jesosy ianao lay tompon'ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany ianao lay alfa sy omega ianao lay fiandohana sy fiafarana ianao lay fahendrena teo amin'ny kavanany ray hatrizay ka hatrizay ary mandrakizay amin'ny anaranao Jesosy nandoalehan'ny lohalika rehetra sy aneken'ny lela rehetra ary aneken'ny firenena rehetra fa tsy misy Andriamanitra hafa azahoana famonjena ty ambany masoandro afa-tsy ny anarana Jesosy Kristy izany anarana mahavonjy izany no antsonay amin'ny ity takariva ity mitenena Jesosy ampafantaro anay ny momba anao fa izao no ny fiainana mandrakizay ho ianao de ny mahafantatra anao sy Andriamanitra tokana ary Jesosy Kristy zay efa nirahinao ome ho anay zany fiainana mandrakizay zany manambara tena aminay ianao amin'ny anaran Jesosy amen. Ireo titre kristolojika ireo titre kristolojika raha agasina zany androantsika zany de mbola tsy hiditra am'ireo titre tsirairay fa anao karazana fampidirana akapobeny sasiteny zany kanefa ao anatin'izany sasiteny zany koa de misy taridresaka foana zay anomboantsika toy ny mahazatra raha misy axe central ny teolojia na ny teolojia biblika na ny teolojia na ny lafin'ny baiboly iray manontolo dia ity kristolojia ity no ivony io no fo mitempo ny maha-baiboly ny baiboly satria araky nefa noresantsika tany amin'ny lesona tany aloha raha nyresaka momba ny baiboly tsika de hoe ny soratra masina ray manontolo ny antom-pisian'ny soratra masina ny critère canonique ny fidianana na sy ny fantenana ny boky tsirairay ny toky tsirairay ao amin'ny soratra masina de noho izy kristocentrique noho izy miivo ao amin'ny Kristy tsy hoe manondro an'i Kristy ihany fa miivo ao amin'ny Kristy de mety hiteny ny sasany hoe raha kristocentrika fotsiny ve zany isika de ahoana zany Andriamanitra de ahoana zany ny ray de ahoana zany ny fanahy masina tsy lasa ohatrany misy rafitra tanatohatra hoe latsaka ve zany ny fanahy masina latsaka ve zany ny ray tsara le fanamariana kanefa izao zay mahatonga an'le hoe mila fijerena ny soratra masina ray manontolo tsara marina fa ny hoe kristocentrika de tsy miteny hoe Jesosy rery ihany na de zay aza no fiafarana fa i Kristy no mampifandray na Kristy no vovonana irafetany zavatra rehetra zany hoe eo am raha jerentsika zany sartiny centre de Kristy no centre de izy no mampifandray rehetrarehetra mampifandray amin'ny ray fanahy masina raha zay no resahana azy ao anatin'ny trinité zany hoe ao anatin'ny trinité zany de Kristy no cœur Kristy no centre Kristy no ivo
mampifandray antsika amiray sy ny zany ary ny fanahy masina. Zay maha kristocentrika ny soratra masina. Noho izany de tena tokony ho fantatry ny kristianina mihitsy ny amin'ny atao hoe iza moa Kristy. Fantatrao ve zay inonao? Paoly apôstôly de niteny mazava tsara, fantatro zay inoko, ary le fantatro zay inoko eto tsy resaka dogma fa olona. Fantatro izay inoako de Kristy zany. Todika amintsika kristianina zay mitondra ny itsika ne mifanapaka anarana amin'ny Kristy e. Kristianina. Ny kristianina tsy hoe mpanaradian'ny Kristy a. Tsy hoe mpanarakefa avy atoriana Kristy zany eo aloha de manarakefa zay aleny fotsiny. Non. Ny kristianina dia mifamatotraina amin'ny Kristy. Mifampizara ny mata sy ny masaka amin'ny Kristy. Mpiara-dalana amin'ny Kristy, tsy mpanao aloha sy arina fa mifanao miaraka. Ozy le mpampianatra anay zay hoe tandremo rehefa ny olona miteny hoe ao fa zaho an-damosina ao fa aza matahotra, de olona kanosy izy zay, de olona itsoka. Tsy ao an-damosin'ny Kristy tsika, ary Kristy tsy ao an-damositsika fa isika miara-dia amin'ny Kristy, tahaka an'ireo mpianatra Rola tany Emmaus. Zay le hoe compagnon de route, mpiara-dia amin'ny Kristy. Indrao momba anareo mandrakariva, le momba zany indrao miaraka, miara-dalana, mifampizara aminareo ny lalana zay alehanareo rehetra. Fantatritsika moa dikan'izany hoe compagnon zany, avy amin'ny teny hoe comme sy pain, teny anankiroa mitambatra. Le comme mizara, ny comme mifampizara, ny pain mofo. Ny olona compagnon zany ny olona mifampizara ny manta sy ny masaka. Zay ngambany. Noho zany ny kristianina de tsy mpanaradian'ny Kristy fa mifampizara ny manta sy ny masaka amin'ny Kristy. Ny manta zany hoe ny manjoa anao de manjoa an Jesosy. Ny mampitomany anao mampitomany an Jesosy. Ny mahafaly anao mahafaly an Jesosy. De tahak'izay koa vice versa, ny sitrapon Jesosy no sitraponao. Izay halan Jesosy halanao. Izay le izy, fa tsy hoe isika migioka ny maminy am Jesosy fotsiny hoe arovy a Jesosy, ampio ao Jesosy, vonjeo ao Jesosy. Dia lasa sens unique fotsiny le izy. Fa izao ny manjoanao miatraika am Jesosy. Fa izao koa ny sitrapon Jesosy, ny hetahetan Jesosy tokony ho hetahetanao araka le irantsika amin'ny fiarana FFPM hoe fo iray, saina iray, mitempo iray isika sy Kristy. Zay zany le hoe mpanaradian Jesosy. Manomboka androany zany ianao rehefa miteny hoe kristianina ianao. Inona ny dikany atao hoe kristianina? Mpiaradia fa tsy mpanaradia. Mpiaradia amin'ny Kristy, mifampizara ny manta sy ny masaka amin'ny Kristy, mifanapakaina amin'ny Kristy, mifanapaka anarana amin'ny Kristy. De misy ny atao hoe échange des idiomes moa zay zany vazaha. Zany hoe ianao manome ny olanao rehetrarehetra. Ary zay le izy a, ny olanao rehetrarehetra apetraka ao aminy fa tsy ianao mitondra azy. Ary izy koa ny sitrapony rehetrarehetra apetrany aminao. Izay ny tena kristianina, fa tsy le olona mameno registra fiangonana. Tsy hoe le olona mpandray fanasany tompo, fa ny olona mifampizara ny manta sy ny masaka. Zay ny ray. Verina am'le volazako teo zany hoe kristocentrika. Ny tikambara zany, ny fifandraisana eto zany dia ho asehontsika hoe ny fifandraisan'ny ray sy ny zanaka sy ny fifandraisan'ny zanaka amin'ny fanahy masina, de ho hitanareo fa Kristy no ivony mampifandray an'ireo. Tsy possible ny fandraisanao amin'ny ray ratsy amin'ny alalan'ny Kristy, ary tsy possible koa ny fanahy masina ratsy amin'ny alalan'ny Kristy. Zay maha kristocentrika ny trinité. Zany hoe raha atao formule mathématique zany na formule physique, Kristy zany no ivo, noyau de base ahafahanao miditra ao anatin'le atao hoe dimension trinitaire. De jerentsika amin'ny ilany zany ny momba ny Ray Jesosy sy ny ray ary ny fandraisany amitsika. Mateo 7:20, 9:20 haitsika loatra. Mateo 7:20, 9:20. Ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanatona de niteny tamika nanao hoe efa nomenahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany.
raha tao amy teny hafa efa natolotry ny ray ahy satria izy moa ny ambadiky le nanolotra de ny ray efa nanao transfert de pouvoir amin'ny zanaka ny ray efa napetra ny eo an-tanan' Jesosy ny fahefana rehetra tsy hoe apahany zay mahatonga le hoe tsy afaka manatona ny ray ianao raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy. Filipianina toko faharoa andininy fahasivy ka hatramin'ny faha 1 Filipianina toko faharoa andininy fahasivy ka hatramin'ny faha 1 ny anaran'i Jesosy. Koa izany no nanandratan'Andriamanitra ray zany eto azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana zay ambony noho ny anarana rehetra mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andohalehan'ny lohalika rehetra na ny any an-danitra na ny ety an-tany na ny any ambany tany sy hanekeny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitran'Andriamanitra ray. Reo fotsiny de ampy ilazana amitsika hoe Kristy no ivony amin'ny fifandraisantsika amin'ny ray aloha zay ny amin'iny fa nikasika ny fanahy masina kosa mba ilazantsika hoe tsy hoe manambany ny fanahy masina tsy hoe manambany ny ray fa Jesosy zany no centre ao anandray ny fifandraisany amin'ny fanahy masina ahitantsika hoe Kristy no ivony dia miainga avy amin'ny teny Jesosy any Jesosy no niteny zany tamin'izy nampanantena hoe ho avy ny fanahy masina inona no mission namirana ary izy zany naniraka ny fanahy masina ny ray sy ny zanaka no maniraka ny fanahy masina dikan'izay zany ny fanahy masina tsy miasa ho an'ny tenany samy rery fa raha tonga izy dia nirahany zanaka. Jaona toko 5 ny andininy faha 9 Jaona toko 5 ny andininy faha 9 Jaona toko 5 naran'i Jesosy hoe tsy anareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa ary mba haretan'ny vokatrareo mba omeny ray anareo zay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona na inona. Jaona 14:26 afa ny mpananatra ito ny tiako atongavana fa le diso le teo fa ny mpananatra dia ny fanahy masina zay irany ray amin'ny anarako zany hoe ny ray sy ny zanaka no maniraka izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anao ny zavatra rehetra zay nolazaiko. Zany hoe ny fanahy masina zany tsy manana mesazy hafa ho lazainanao ankoatra zay efa nolazain'i Jesosy. Ny teniny eto zany de ny fanahy masina no mampahatsiaro anao ny tenin'i Jesosy rehetra satria tsika dia mpanota mora manadino. Jaona toko 5 andininy faha 7 Jaona toko 5 andininy faha 7 ny anaran'i Jesosy fa izaho milaza ny marina aminareo mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy ala aho de tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra fa handeha aho dia irahiko ho aty aminareo izy. Zany hoe ny fanahy masina zany no mitarika atsika ho aiza ho eo am' Jesosy. Izay no asan'ny fanahy masina. Ny asan'ny fanahy masina zany de mitaona ny olona hanatona an' Jesosy mba azo famelan-keloka. Izay no anton'le fitenenana hoe raha miteny ratsy ny zanaka de tsy de mbola mahazo famelan-keloka fa raha miteny ratsy ny fanahy masina kosa de tsy azo famelan-keloka. Iny tsy resaka blasphème hoe manompa tsy hoe teny tsy hoe manadroadro tsy hoe misy fahotana hoe ndray masitsika mieritreritra hoe le fahotana ohatr'zao ve miteny ratsy ny fanahy masina fa le ohatr'zao tsy miteny ratsy ny fanahy masina tsisy idirany fa ny tiany lazaina de zao ny fanahy masina inona ny rôle fanahy masina mitaona anao am' Jesosy ka rehefa ianao no mandaha io asa fanahy masina io de tsy misy famonjena ho anao lozika zany rehefa lavinao satria rehefa ianao zany tonga eo anatrehany miainy ten'Andriamanitra mahatsiaro meloka ianao de ozy ny fanahy masina hoe teo voadio ianao teo voavela heloka ianao andao ianao etoka eo am' Jesosy de mibeba eo aminy fahamelany heloka eo satria ny rany efa nilatsaka hatramin'ny asinjaniny. Izay no asan'ny fanahy masina mitaona anao zay le hoe hampatsiaro anareo ny teny rehetra zay fanlazaiko taminareo ka ny teny ratsy ny fanahy masina dia ny fandavana ny fitaomany fanahy masina atsika ho eo am' Jesosy. Izay ny dikan'le hoe Jesosy irery ihany. Le hoe Jesosy irery ihany tsy hoe tsy mila ny ray
hoe Jesosy rery any tsy hoe tsy mila fanahy masina fa Jesosy rery any satria zao ny fanahy masina de tsy manana mission afa tsy nitarika anao eo am Jesosy. Ny ray koa raha ozany hoe za tsy mila an Jesosy fa tonga de andeha direct tany am'ray de ozany ray hoe efa nomeko an Jesosy ny fahefana rehetra. Anisan'izany ny fahefana mampiditra ny olona ato an-danitra. Jaonao 4:10 haitsika tsy misy lalana makany am'ray afa-tsy amin'ny alalako. No zany tsy fanivaivana ny ray sanatria na Jehova na koa fa nivaivana ny fanahy masina fa efa zay mihitsy ny fandaminana napetrak'Andriamanitra ao anatin'ny Trinité Kristy no ivony. Tsy fanivaivana ho iaho fa ny ray aza nanome azy ny fahefana rehetra. Izay no antony filazana azy hoe mipetraka eo tanana kavanan'Andriamanitra ray tsy toa. Amin'ny fanekemponona kristiana efa nataontsika tamin'ny lesona fanekemponana apôstôlika, niakatra ao any an-danitra, mipetraka eo akavanan'Andriamanitra ray tsy toa. Avy any hoe vi ny tsara, ny velona sy ny maty. Zany hoe izy eo akavanany ray io, izy no manana fahefana mampiditra anao ao. Ka ny fipetrahany amin'ny akavanany ray de hoe nomena azy ny fahefana rehetra. Izaho no mahafaty sy mahavelona. Izy no mampiditra ny olona ao amin'ny lanitra. Satria ny ray nanome azy ny fahefana. Taiza ny nanomezany ray azy ny fahefana? Teo amin'ny hazo fijaliana. Eo no zavatra mystère pascal, zany atao hoe mystère pascal. Zay mahatonga ny hazo fijaliana ho lasa seza fiandrianan'Andriamanitra. Tsy hitan'ny mason'ny olona tsy mibebaka izany. Satria raha hoe ny hazo fijaliana zany de ohatrany hoe toeran'ny fahamenarana, lieu de honte, de la honte. Ny hazo fijaliana teo no nanoloran'Andriamanitra ny fahefana rehetra. Satria de ny teny misy Jesosy hoe eto no voatsara ny andriany zao tontolo izao. Alohan'izy ho vonona teo Jerosalema. Ho tsaraina ny andriany zao tontolo zao. Taiza ny andriany zao tontolo zao no voatsara, taiza ny devoly sy ny forongony no voatsara. Teo amin'ny hazo fijaliana. Apokalipsy 2:10. Ary izy ireo dia nandresy azy noho ny rano zanak'ondry. Izy ireo iza dia ny anjely any an-danitra izany. Zany na tonga le hoe fandresena miezinezina ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy faharesena mihitsy. Ary ny teolojia arahantsika eto amin'ny Evanjely voatsinapy de teolojia ny hazo fijaliana. Satria io hazo fijaliana io no seza fiandrianan'Andriamanitra. Teo no nanitsahan'Andriamanitra ny lohany menarana. Teo no nandraisan'i Jesosy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Paoly apôstôly nanamafy an'izany amin'ny Filipiana 2:2. Ka noho izany no nanomezana azy ny fahefana rehetra, ka amin'ny anaran'i Jesosy no andohale lohalika rehetra. Ny lohalika voalohany mandohalika amin'ny Jesosy de tsy iza fa Satana. Satria resy Satana. Resy ilay mpiapanga, resy ilay dragona. Ary ny fandresena de teo amin'ny hazo fijaliana. Mahavarina, le hazo fijaliana no fandresena. Raha amin'ny fijerin'olombelona ny hazo fijaliana dia faharesena. Nanakora ny faharesena. Raha zanak'Andriamanitra ianao midina teny. Nefa tsy fantany fa tena fandresena miezinezina ny fandresen'i Jesosy teo. Fahatelo, noho izany dia tena tsindrina ary itrikitriana. Zay ngamba ny raha ilazana azy. Fa tsy misy famonjena ety ambanin'ny masoandro ratsy amin'ny anaran'i Jesosy irery any. Tsy misy anarana hafa azahoana famonjena ety ambanin'ny masoandro afa-tsy ny anaran'i Jesosy any. Tsindrina tsara io, ataoko gras, souligné, italique, zay tianareo rehetrarehetra. Inona ny impactany zay filazana zay? Eto zany de zao hoe mety mino an'Andriamanitra ray ny olona, mety mino an Jehova ny olona, fa tsy manaiky an Jesosy de tsy misy famonjena ivelan'i Jesosy. Tsisy. Izany no antony raha hitarina ihany zany amin'ny lafan'ny pratika ny famoahana demonia. Zay mahatonga ny rehefa mamoaka demonia de tsy hoe amin'ny anaran'i Jehova. Hoe mamoaka devoly amin'ny anaran'i Jehova, na hoe mamoaka devoly amin'ny anaran'ny fanahy masina, mamoaka demonia amin'ny anaran'i Jesosy satria aza ny fahefana rehetra ka
noho zany aza mety rebirebeny olona gauche à droite hoe atsoky io Jehova, atsoky io Elohim, atsoky io Yahvé, fa Jesosy zany ny anaran Jesosy, tsy misy famonjena, azahoana famonjena ty ambany masoandro afa-tsy ny anaran Jesosy, manaiky azy daholo. Ao anao zany mpianatra, hatramin'ny orana sy ny ranomasina aza manaiky azy, fa iza mola ity fa na de ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy, satria natolotra azy ny fahefanaka, natolotry ny ray azy. Zay zany karazana tari-dresaka. Miditra am'izay tsika, inona zany ny dikan'le hoe kristôlôjika amin'ny finoantsika. Tsika zany tsy andany fotoana hoe hianatra soratra masina de hoe fahalalany saina, fa hoe inona ny impactan'izay eo amin'ny finoanao, eo amin'ny fiainanao maha-kristianina anao. Voalohany, base maizy azy atsika kristianina, mampiavaka atsika amin'ny fivavahana rehetra misy eto ambony tany, tsy misy manana an'ity spécificité ity afa-tsy ny kristianisma. Tsindrio tsara, raha mila mandray noty ianao de raiso. Tsy misy manana afa-tsy ny kristianisma ity spécificité ity de izao, dikany hoe Kristy de Andriamanitra tonga mamangy ny olona ity tany, un Dieu qui descend et ensuite qui monte au ciel. Zay le Andriamanitry ny kristianina, Andriamanitra nidina. Tena tsindrina tsara zay sens zay hoe une religion descendante, zay vao ascendante. Isika kristianina ihany no manana an'izay fotom-pampianarana izay. Io ny kristôlôzia tsika. Tena sarobidy ary mila hainao tsy anjery zay. Sisan'izay, ianao no mila miezaka manantona an'ilay Andriamanitra. Zany hoe religion misy rehetrarehetra eto ambony tany zany ankoatra ny kristianisme, religion ascendante aloha, zay vao descendante. Zany hoe ianao no mila manakatra an'Andriamanitra, ianao no mila manao ezaka mampifalifaly an'ilay Andriamanitra. Zay le Andriamanitra vao mamaly soanao avy ety ambony. Zay le Andriamanitra vao manome anao fitahiny. Ary nefa ny mampalahelo, betsaka ny mpitory teny mitory tekinany tahaka zany. Sanatria an'izany domoko tapany andoheran'Andriamanitra mba hitahy azy. Azafady tompoko, ny Andriamanitra de Andriamanitra nidina. Izy no nidina voalohany, naka tety, nidina tany amin'ny fiaina tsy hita, nidina tany amin'ny fotaka misy ahy, ao amin'ny onaonan'ny fahafatesana, ary tao no nankany ahy. Zay aho vao mba afaka azo jerena. Fa tsy hoe le olona ao amin'le fotaka no asainao miarina hoe miarena tao ianao, de manatona an'Andriamanitra. Zay mantsy le message ataon'ny olona sasatsasa indraindray. Miala amin'ny fahotanao io, miezaha ianao mba miatsaratsara, miakara ambonimbony kokoa, fa manana hery am'izany ve le olona? Andriamanitry ny jentilisa zany. Fa ny Andriamanitry ny Baiboly de Andriamanitra nidina, miara-niosina amitsika. Zay le kristôlôzia, satria raha miteny hoe kristôlôzia, Andriamanitra tonga nofo. Un Dieu qui descend et ensuite un Dieu qui monte avec nous au ciel. Midina izy mba hakatsika ary araka amin'ny any an-danitra. Ao anatin'izay descente zay sy ao anatin'izay ascension zay, zany hoe le descente zany Andriamanitra midina, de le ascension izy manangana atsika, dia vokatry zay dia asongadina ao anatin'ny figure kristika, ao anatin'ny toetrany Kristy, le transcendance Andriamanitra manerana izao rehetra zao, Andriamanitra eo amboniny zao rehetra zao, zay le transcendance. Nefa koa un Dieu immanent, un Dieu transcendant, zany hoe Andriamanitra manerana nefa koa ambony. Zany hoe sady lavitra, misy iran'ny fefandravagny fivavahana malaza tsara, lavitra akaikiny any aminao reo, zay mihitsy le izy. Un Dieu transcendant, zany hoe Andriamanitra toa lavitra atsika satria masina izy, tsy mifangaro. Nefa koa un Dieu immanent, Andriamanitra miara-monina amitsika, Immanuela. Reo figura roa reo samy ao aminy, sady masina izy,
tsy mifangaro nefa koa izy monina immanent. Transcendance, immanence. Zay lay la croix verticale, la transcendance de Dieu. Hitanao ny azo fijaliana ny tena efa mazava be. Transcendance Andriamanitra avy any ambony, midina, zay le transcendance. Un Dieu immanent, zay le horizontal, lay Andriamanitra miara-monina amintsika. Izany no antony anaovana le signe de croix amin'ny famaranana ny Sodrano. Un Dieu transcendant et aussi à la fois un Dieu immanent. Andriamanitra avy any ambony, zay ny dikany mahatonga ny pastora manao le lacroix iny. Andriamanitra avy any ambony midina mamangy ny olony, ary Andriamanitra miara-monina amin'ny olony. Izay le lazaintsika hoe tompo sy mpamonjy. Tompo zany hoe avy any ambony zany tompo zany, maître, seigneur. Zany seigneur zany c'est pas aty ambany aty a. Seigneur, tompo, ary mpamonjy. Le mpamonjy de miaraka amin'ny olona. Hitanareo fa ny impact le kristologie tena misy fiantraikany amin'ny fiainatsika fa tsy resaka théorique. Izay sens théologique zay mila tazomintsika tsara hoe Andriamanitra midina. Donc zany tandremo tsara ny toriteninao, tandremo tsara ny fampianaranao, tandremo tsara ny zavatra zarainao amin'ny olona hoe tsy ilay Jesosy fantatro ny Jesosy zay torinao raha miteny anao hoe ianao no mila miezaka manakatra an'Andriamanitra. De zay Andriamanitra vao falifaly hoe mba endry be zany zanako zany fa andeha ambany mevalipity azy. Tsy zany ny Andriamanitsika. Noho izany, tsindrina am'izay ny hoe tsy mahavonjy tena isika fa mila ny famonjeny Jesosy. Raha nahavonjy tena tsika tsy mila midina teo aty ambony tany Jesosy. Raha nahavonjy tena sika tsy mila maty teo amin'ny fijaliany Jesosy satria tsika mahavita azy ka. Izay koa no isan'ny dikan'ilay teny hoe Jesosy rery ihany. Dikan'ilay hoe Jesosy rery ihany koa zany faharoa de ny hoe izy rery ihany no mafaka mamonjy ny tenatsika. Fa isika tsy mahavonjy tena. Zavatra faharoa ao anatin'ity sens théologique aty. Avy hatrany vokatr' zay rehefa miresaka kristologie zany tsika dia voakasika le hoe satria tonga nofo izy. Ary rehefa tonga nofo Andriamanitra ka niara-nonina amitsika de zao vrai Dieu 100% ary vrai homme 100%. Tena Andriamanitra zato isan-jato. Tsy hoe 80%, tsy hoe 99%, zato isan-jato tena Andriamanitra, nefa koa tena olombelona zato isan-jato. Eto no misaraka am'izay ny lalan'ny religion rehetrarehetra. Areno tsara ny zavatra lazaiko eto. Ary na de samytsika ao anatin'ny fivavahana kristiana aza de mbola misy tavela farasisa fahajetlisana eto am'ty resaka ny maha Andriamanitra sy maha olona Jesosy ety. Ny religion rehetrarehetra tsy inona ny mahatonga ny fivavahana silamo tsy manaiky antsika satria tsy eken'ny silamo mihitsy zany atao hoe associanisme. Voilà. Mampifangaro ny atao hoe nature divine sy nature humaine, c'est un blasphème chez les musulmans. Associanisme ny filazany azy. Logika be mihitsy zany ny silamo tsy hino an Jesosy ho Andriamanitra satria ao anatin'ny base doctrinale ny islamisme de ny hoe associanisme, ny mampifangaro ny divin sy ny humain, c'est un blasphème. Ohatrany hoe mampivady zavatra tsy tokony hivady zany. Zay mahatonga amin'ny teny hoe eto am'ty kristologie ty no mampisaraka ny fivavahana rehetra. Zay mahatonga hoe tsy possible mihitsy ny arahana ny finoana hafa zany. Na mino an Jesosy izy na tsy mino an Jesosy, point barre. Satria tena zavatra saripady ty resana eto ty. Ary na samy kristianina koa. Eto am'izay ary zany resaka aky. Tsy resaka tsotra ty resaka ty fa tena misy impact hatrany amy resaka fampianarana mpinoana. Eto aho zany de mialatsiny mety misy tsy hitovy hevitra amiko fa de lazaiko ny position théologique. Inona ny fiantraikany zay hoe tena Andriamanitra tokoa izy ary tena olona tokoa izy ary miara-monina amitsika izy nefa koa transcendant izy. Inona fiantraikan'izay amin'ny finoantsika?
dia amin'ny fanasan-tompo ohatra. Ny fanatrehan Jesosy eo amin'ny fanasan-tompo, la présence réelle du Christ, indiscutable zany. Manatrika eo Jesosy amin'ny fanasan-tompo, tsy hoe le mofo sy divay miova ho vatan'ny Kristy, zay masina ny katolika, fa miombona miaraka eo izy, mizara ny tenany sy ny rano miaraka am'ilay mofo sy ny divay. Averiko indray, ny fanatrehan'ny Kristy eo, tsy ampanahy, tsy aneritreritra hoe any hoany zay Jesosy any an-danitra any de matsiarotsaro azy tsika de hoe any izy zay. Non, eo izy, présent eo izy. Zay le présence réelle du Christ. Ary inona no ataony eo? Manome ny tenany sy ny rano. Miaraka, tsy hoe amin'ny alalan'ny, miaraka amin'ny mofo sy ny divay. Hitanareo fa tena lasa lavitra ty resaky ty a. Asa raha conscient an'izany ianao rehefa tonga ny fandraisana fanasan-tompo. Hatrany ty resaky ty. Tsy fahatsiarovana fotsiny hoe de matsiarotsiaro ny fijalian Jesosy tany Golgota fahizay, na koa hoe manatrika ampanahy antsika eto Jesosy. Misy masy mampianatra an'izany hoe eny manatrika tsy eto akory Jesosy, tsy eto tsony izy, fa tamin'ny mpianatra fahizay izy no nanolotra ny mofo sy ny divay, fa manatrika atsika ampanahy. Azafady, manatrika ara-batana, zay mihitsiny, satria sady Andriamanitra tokoa izy no olona tokoa, sady transcendant izy no immanent izy. Dikan'izay eo izy. Raha mahatsapa an'izany ny kristianina rehefa mandray fanasan-tompo, raha mahatsapa an'izany ny kristianina rehefa manatrika fotoam-pivavahana, miova ny fietsiny. Fa betsaka ny tsy mahatsapa an'izany fa mandeha amin'ny fahazarana. Adin'ny olona fa eo Jesosy ane. Tsetsatsiaritra ihany ty mba tsipitsipiky eny resaka. Ho atsika le tara lava mivavaka tony. Mandeha miangona any am-piangonana anao de tara. Tara ianao amin'ny fotoanany fiekekeloka. Efa ary amin'ny toriteny ianao vao tonga. Vao mafy ianao. Tavela le fiekekeloka. Mitsangana raiso ny fitahiana ozy ny pastora na ny mpitandrina. Raiso ny fiteny famelan-keloko. Tsy ny pastora sy ny mpitandrina no miteny eo hoe Jesosy no miteny aminao vao velany eloko ao. Satria zaho mino fa manatrika eo Kristy. Ary mizara ny teniny, mizara ny tenany sy ny rany, mizara ny famelan-keloko. Mba azonareo an-tsaina moa ny richesse raisitsika ao anatin'ny fotoam-pivavahana. Mizara famelan-keloko amin'ny maimaim-poana, mizara ny tenany sy ny rany maimaim-poana, mizara ny teniny maimaim-poana. Zavatra telo no azonao anatin'ny culte famelan-keloko. Ny tenany sy ny rany azahoana famelan-keloko, ary fahatelo fahana amin'ny tenin'Andriamanitra hoentinao miaina mandritra ny herinandro. Perta be ane zany tsy mahazo an'izany. Fa kiatoka be. Tsindrina tsara ty le hoe présence réelle du Christ ity. Tsy présence en esprit. Tsy hoe matsiarotsiaro, hoe tonga tsika zany de mba tsiarotsiaro an Jesosy tsika hoe de nisan'izany Jesosy zany roa arivo taona lasa de nijaly ane zany de mitsetsetra eo, de mitomatomany kely eo. Tsy zay. Fa eo izy. Manaraka. Ny am'ilay hoe kristolojia, ity hevitry ny kristolojia ity zany, l'idée de la christologie, casse toutes nos idées de Dieu, toutes nos idolâtries. Tena mandrava ny fanompoan-tsampitsika. Misy finonom-poana kristianina, tena tsindriko tsara kristianina, mbola mifangaro fahajety lisana zay heverintsika fa finoana kristianina. Ho lazaiko le izy.
ny fampianarana amin'ny kristôlôzia mandrava mihitsy ny idôlatritsika. Ina moa le hoe manao le idôlatria, le fanompotsyampy? Didy voalohany, aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao, zany hoe aza manao représentation n'Andriamanitra. Isika anie matetika mamorona Andriamanitra araky ny saitsika. Pira lavitra noho ny olona mandeha miakohoka eny amin'ny rano miketrika, pira lavitra noho ny olona miakohoka ery amin'ny doan'ny vazimba, pira lavitra noho ny olona miakohoka amin'ny ery amin'ny kily ry, satria eo misy Andriamanitra ivavahana. Ny olona zay mivavaka amin'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, nefany Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina araka ny sainy namboariny no tefeny hifanaraka amin'ny mety aminy. Zany ny tena atao hoe fanompotsyampy farany maharikoriko an'Andriamanitra. Averiko ndray, mbola ratsy lavitra noho ny miakohoka amin'ny kalanoro, ratsy lavitra noho ny miakohoka amin'ny vazimba, ratsy lavitra noho ny miakohoka amin'ny dadilahy, ny famorona, ny fanefenao an'Andriamanitra araky ny sainao sy araky zay mapety anao. Zay no ravan'ity kristôlôjia ity. Inona le fanompotsyampy ny forontsika? Mialatsiny fa terme teknika no ampiasaiko, le hoe théisme. Théisme, THEISME. Dangereux lavitra noho ny athéisme. Ny athéisme matsy le hoe tsy mino an'Andriamanitra. Za teny am'teny aminareo aleoko lavitra no miresaka amin'ny athéiste toy zay miresaka amin'ny théiste. Ina le théiste? Le théiste zany de hoe Andriamanitra miécrasé, zay le Andriamanitra inon'ny olona, Andriamanitra masika be, Andriamanitra mampiorory be, de Andriamanitra tompon'ny fahefana miécrasé ny olona. Zany ny atao hoe théisme. De nefany le kristôlôzia tena contraire an'izay. Andriamanitra miara-monina amin'ny olona. Hoy Paoly milaza azy, fatafotohinana ho an'ny jiosy zany, ary fahadalana ho an'ny jentilisa, satria tsy misy Andriamanitra miara-monina amin'ny olombelona zany e. Fady zany. Ianao vao mandalo ny doany zany toko misy fombafomba atao, esorony kapanao. Raha nina kisoa ianao maly dia tsy mahazo makeo ianao. Tsy mahazo makeo ianao. Raha nina tongolo ianao maly de tsy mahazo makeo ianao. Satria nahoana? Ny Andriamanitra tsy mahazo miara-monina amin'ny olombelona. Fa misy ritarahana, misy fombafomba rahana. Ianao zany mila manao effort, mitondra toka kely, mitondra kolamena, mitondra bobo pecto, mitondra tsy haiko daholo izy tika, satria tsy mahazo miara-monina. Tanareo atoka-monina ery le kily iny de ery, de manao le fombafomba de miala teo fa toka-monina eny le kily. Ohatray koa ladoany, toka-monina eny ladoany. Fa ny Andriamanitra tsika, de Andriamanitra miteny hoe indro aho mitsangana eo am-baravaranareo, mandondona, raha misy mihainy feoko de hiditra ao aminy aho, ary aninona hiara isakafo aminy. Enjana ane zany e. Asa raha mba azonareo an-tsaina ny dikan'izany. Un Dieu qui partage votre quotidien, un Dieu qui partage votre table, un Dieu qui dort avec vous dans votre chambre à coucher, un Dieu qui joue avec vos enfants, un Dieu qui s'occupe de votre comptabilité. Zay le Andriamanitra. Andriamanitra mifanosina, miosina miaraka amin'ny olona. Andriamanitra mifangaro miaraka amin'ny olona. De ozy Paoly hoe fatafotohinana ho an'ny jiosy zany. Lôzika be mihitsy. Lôzika raha tafotohina ny jiosy, aiza koa isy Andriamanitra anao an'izany e. Fa ny Andriamanitsika de anao zany tamin'ny alalan'i Jesosy. Ka ny teista masy de zay, any Andriamanitra ny olombelona ety, tsy mahazo manatokatony ery,
fa miandry zay sitrapony ery de ohatrany hoe mandatsaka fotsiny izy dia eno zany ry ambany lanitra tsika tsy diothéiste na tsika ka zay mahatonga anahy miteny hoe mialatsiny aloha amin'ny olona zay manana ty hoe tradition judéo-chrétienne non ny kristianisme tsy afaka ampiarahana amy judaisme mihitsy satria ao anatin'ny judaisme de mbola mipetraka le hoe kadosy masin'Andriamanitra marina fa masin'Andriamanitra dikan'izay le masina iny zany tsy mahay miaraka amin'ny olon'Andriamanitra tsy afaka mifangaro amin'olon'Andriamanitra zany ide zany noravany Jesosy tamin'ny fahatongavany nofo izay nahatonga an'ilay efitra lamba teo amin'ny ina moa filazana izy ty eo amin'ny ina moa filazana izy ty eo amin'ny tempoly iny zara roa tsy misy efitra manelanelana intsony nitondra namaky ny efitra lamba ny nofony lay mpisorona be ozy ny epistilo any Hebreo dia miditra ao am'ilay toerana izy zay le izy izay le kristôlôjia sarobidy harena be ka de tazomy tsara ary izay no santionany ho hitatsika manomboky zao eto amin'ity catéchisme d'adulte momba ny atao hoe titre kristôlôjika ty ireto avy ary reo titre kristôlôjika ho jerentsika tsirairay manomboka amin'ny heriny mazava ho azy titre hoe Kristy faharoa ny zanak'olona araka le teny Jesosy ny zanak'olona fahatelo mpisorona be Kristy mpisorona be faefatra Kristy mpanjaka fahadimy Kristy mpaminany nisy fotoana izy natsoina hoe mpaminany fahenina zanaky Davida ry Jesosy zanaky Davida o mamindrafo aminay fahafito tompo titre kristôlôjika daholo zany fahavalo mesia fahasivy ilay masin'Andriamanitra fahafolo zanak'Andriamanitra ary faraiky ambe folo farany lahy matoan'ny maty reo daholo no titre kristôlôjika hiatsonan Jesosy akoatra n'ilay lisitra lavabe ao amin'ny filazantsara ny jaona le egoemi zaho no mpiandry tsara zaho no vavahady tsara zaho no tena voaloboka zaho no mofinaina iny zany de efa tsy resahana tsony fa le tena le titre kristôlôjika ireto averiko Kristy zanak'olona mpisorona be mpanjaka mpaminany zanaky Davida tompo mesi ilay masin'Andriamanitra zanak'Andriamanitra ary lahy matoan'ny maty ho asesitsika tsirairay reo dia miaina romateza ary ny tompony hitahatsika rehetra voninahitra ny eo an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka mbola ho azy mandrakizay vavakisika saotra Jesosy eo noho ny teninao saotra noho ny fampianaranao anay hamerenanao anay amin'ny fototra de hoe Kristy tonga nofo Andriamanitra tonga nofo sarobidy zany aiza no isy Andriamanitra hiara-monina aminay zany aiza zany isy Andriamanitra ifampizarany mantaka sy ny masaka aminay zany afa-tsy ianao tsy ahitan'izany mihitsy zay any akafa ao aminao ihany de ataovy tamany eo aminao ary zay aza vela hitady Andriamanitra hafa itsony ary zay satria tsy ahita tsara noho zany de da io ny tsirairay mba afaka hanaraka ny fampianarana hatramin'ny farany mba hitany tsirony zany hoe manana an Jesosy zany tsy resaka fotsiny tsy kobakambava fa tena retavy retsiro hoe Jesosy tompoko sy Andriamanitra sady tompoko ianao no Andriamanitra ianao nefa koa nanaiko rahalahiko nanaiky aho sakaiza ozy ianao hoe tsy ataoko hoe mpanompo itsony anareo fa nataoko hoe sakaiza sambatra izay manana anao sakaizanao de amin'ny anaranao Jesosy no ametrahanay ny toy ny fampianarana saotra tompo amen de mirary soatsika rehetra ho famaranana izao fampianarana izao dia andesika iaraka amin'ny hirany firana FFPM faha efatra amby enimpolo amby zato mazava ho azy Jesosy rery ihany filazantsara soa sady anaovako veloma mandram-peona antsika ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko